Pejim-baovao hafa kosa dia nanatanteraka fianianana teny amin'ny fitsarana tampony Anosy ireo administrateur des services financiers miisa 13 ny maraina teo. Izany fianianana izany moa dia hoentina hanatsarana ny fitantanam-bola mpanjakana. Tonga nanome voninahitra izany lanonana izany teny an-toerana ny ministry ny vola sy ny fitantanam-bola Voninsalama Andriambololona. Claudia Rasolson sy Mamy Rasoanevo. Raha toka tamin'ny volana aprily lasa teo no nisian'ireo administrateur des services financiers nanatanteraka fianarana voalohany teny anivon'ny fitsarana tampony dia 13 mianadahy indray no nanatanteraka fianarana androany. Nanome voninahitra ny lanonana ny ministry ny tedi-bola sy ny fitantanam-bola Voninsalama Andriambololona. Reto andiana mpiara-miasa izay nanao ny fianinana androany reto dia le hoe corps administrateur des services financiers. Ireo zany ny cadre ao amin'ny ireo sampantara izay misana ny fandaniam-bola mpanjakana. Zany hoe ny direction générale du budget fandaniam-bola mpanjakana zany sy ny direction générale ny gestion financière du personnel de l'État. Zany hoe io zany le misana ny fanatanterahana ny fandoavan-tsara mampiasa mpanjakana sy ny fitrokona. Ireo mpiara-miasa izay navoaka teo ireo zany ireo no ataontsika isana ny andraikitra na cadre ao anatin'ireo département. Nomarian'ny filohan'ny syndicat-ny ASF na ny administrateur des services financiers fa zava-dehibe ny firosoana amin'ny fianianana toy izao. Mba hanatsarana izay bonne gouvernance amin'ny resaka fitantanam-bola mpanjakana na finance publique izay ngambany dia izay no antony anaovana an'izy ity. Andraikitra maro no sahan'ny administrateur des services financiers. Ny andraikitra indrindra ny administrateur des services financiers dia araka ny fifanarana aminy azy dia izy io angambany mpamaniana an'ilay zakoniste ry izy no namola volan'ireny loi de finance reny. Izy no manao ny loi de finance mamola volan'ny loi de finance rectificative araka n'izay politika mpanjakana. Dia izy ihany koa manao ilay ataontsika loi de règlement ao anatin'izany rehetrarehetra izany. Dia izy mampiofana ihany koa ireo mpitantam-bola mpanjakana amin'ny eo amin'ny sehatry ny mpanjakana sy ireo ministera ary manao izay fandrindrana izay amin'ny ankapobeny. Mariana fa misy 20 amin'izao ireo administrateur des services financiers amin'izao izay nanaraka fiofanana teny anivon'ny ENAM.